Atolotry ny radio l'ambassadeur hoanao indray zao lova tsy mirindra Simonette, Eva, Saondry, Taizy, Solofa ary Dino hilalao ny tantara. Fa inona zany no mamaiky amin'ny mamany anambadiako e? Ohatray. Ilanga efa tonga taona efa lehibehibe ihany la. Eny marina fa efa tonga taona fa samy fanambadiana zany koa nery mama anjara avy amin'Andriamanitra. Misy fotoana izany. Zany ohatra mbola tsy tapa-kevitra mihitsy. Marina zany telona zany fa zao ilaina mieritreritra ny hoaviko. Ka zay mihitsy mbola tsy anambadiako le fieritreretako an'le hoaviko. La ve zany de hoe eo foana. Efa firy taona kely zao e? Tsy hoe eo foana ary mama. Fa mba mety aleo aloha amin'izao mihitsy ka. Nefa za mieritreritra hoe tokony satria lako efa mananasa. Inona no atahora lahy amin'izany? Zany tsy hoe matahotra e. Fa aleo aloha andinika tsara mihitsy moa zay ko ohatra mbola tsy de fakafantatra toetra tsara. So dia ao indray vao hisy olana io. Ka ny toetra zany tsy fantatra ao anaty fotoana fohy e. Misy ngereny manafina toetra fotsiny fa ao anaty tokantrano ianao vao tena malala ny toetrany. Ao afaka mifanintsy. Sady izao ny teneniko alahy tsy misy olona anjely zany. Fa ao amin'ny tokantrano miezaka fanamboatra toetra. Ka tsy hoe mitady anjely ne. Fa raha efa ao ve zay vao fantatra hoe mampamebe de inona tsony no azo atao eo? Ka rehefa tsy tapa-kevitra anambady azy ary raha de manina raha ajanony. Ajanona? Ka izy nery mama tiako e. Fa za fotsiny mbola misalasala. Inona zany le tena itiavana azy? Nefa lahy tsy mety miroso amin'ny raharaha. Mama, fa tsy hita mama ve iny atsara-tareany iny e? Manjany izy iny e. Tena tsy ahita vehivavy ohatrin'iny intsony angamba. Diso ianao raha zany. Tandremo fa raha zany ane no anorenanao ny tokantranonao tsy mety e. Fa tsara-tare zany teneniko anao Anerina any ho atitra. Mety ala ny nify, mety ketrona ny tare, mety ispanda koa. De zany ve no anorenanao ny tokantranonao? Marina nge zany. De zay mihitsy mampisalasala anazy satria misy toetra mbola tsy azoko tsara. De dinio tsara aloha. Ohatrany tsy mba misy fifaliana zany mahita anay. Za reraka avy miasa tena manahirana ne le asako any. Mba mifionako aminao zao mba hoe mitondra fifaliana ho anany ianao. Ohatrany sorisorena zany indraindray. Fa ahoana mihitsy ianao ty e? Ianao koa de mila vaniny.
Tsy mila fanizany areo an'izay lahy. Ianao rehefa hitako izay mandeha miasa ireo miaraka amin'ny namanao tena miramirana sy falifaly tena ampanginina fotsiny. Nefa rehefa amiko ianao ohatrany tsy zany mihitsy. Ka tsy hitako ange, za koa nge indray misy fotoana mba misy olana, misy zavatra manavesatra ny saina dia izay mahatonga an'izany hoe ohatra somary manjombonjombon'izay fa tsy voatery izany eritreritra ao izany akory ny marina. Eny, fa ny fionatsika ne mba hanalana n'izany rehetrarehetra izany fa tsy hoe vao mahay ampiana ihany. Fa ny tena tsy azoko aminao koa dia ity. Ianao mamoaka sary lava ao anaty Facebook ity sady amin'ny style amin'ireny moto sy tomobile aniza zao ireny. Namako e, aniza indray moa? Namana lehilahy? Misy lehilahy, misy vehivavy tako efa hitanao izany izay ireny mandehandeha reniko inona indray ary. Raha azoko tsara anie izany dia publienao mihitsy ilay hatsaratarehanao isitomana olona e. Ianao koa dia efa fahasarotam-piaro distafa oatra. Izany daholo ange izao ny fomba ny ankizy e, izany daholo ny ataon'ireny namana ireny. Fa rehefa ataony namana angazy izany dia tsy maintsy atao e. Na dia hita efa ratsy tsy mety aza. Fialam-boly fotsiny re izany fa tsy hoe akory hoe izany ilay fiainana. Haiko amin'izao mivatana mihitsy natao fialam-boly. Enao mihitsy anie izany ny kitezitezitra fa tsy zahay e. Ka mahasorena kosa n'ilay ataonao e. Kefa miteny aminao hoe izany ny ataon'ny ankizy rehetra dia maninona ny ankizy tsisy bedy fa rehefa za dia tenitenenao ohatran'iny. Fa nga ny ankizy miaraka amiko. Ka ianao izao miaraka amiko dia ianao teneniko satria tsy te hanan-dratsy. Dia ina aloha izany ny antsoinao anahy? Tsy fa tsy tadidiko intsony e. Aleo aloha iravany ny androany. Izay izany. Dia hono ary mamany nomena tsy mody atoandro drao foana hoe izany izy. Izany hoe matetika zareo manao dépanage any lavidavitra any dia tsy afaka mody fa misakafo any amin'izay isakafoanany any. Sa zao mba netrehitra hoe hatratra azy ahy tondro aniko. Be asa be mihitsy zareo tato ato. Tsy mody mihitsy izy izany amin'ny riva izy vohitandreo. Ay, ka za matsy netrehitra hoe ny amin'ilay vodiondronay izany mba hiary iresaka tsika telo aloha izay vao miresaka amin'ny ray aman-dreny sy ny sisa e. Mety mihitsy izany fa afaka mandamina programa izy rehefa anao an'izay ndry. Ary sao dia hijanona aty dia mba miresaka tsika androany alina. Hijanona ahoana ki? Atory atyko. Tsy mety izany. Allo mody ihany ka tsy mety aminay ki izany amin'ny maha kristianina anay sady manahirina fiarahamonina koa e. Hitandry ihany fa mila mahay mitondra tena tsara na ny dada sy mamandry raha vetsy ho tezitra amin'izany koa. Tsy maninona izany izy rehefa fatano henaka aty ako. Izany ve? Aminay aloha izy tsy mety e. Vita mihitsy ny mariazinareo izay vao afaka matory aty ndry. Izay ny tena izy. Dia oviana indray izany no afana miresaka amin'ilay tokony atao? Amin'ny sabotsy e. Sabotsy ariva izy tsy miasa. Ay, eny ary. Dia avadikako kely aloha kiny resaka. Tsy niova moa ilay toerana anaovana an'ilay vodiondrinareo, ilay any amin'ilay espace ny tenindry any. Eny amin'ny espace kanto ihany ka. Ka tsy lafo be ve kiny ihany? Namandro mamanay ihany ange ilay olona ao e. Dia efa mba meny prix izay. Tsara kosa izany ko. Andeha ary aloha e. Tsy hita izany izay ataoko. Dia amin'ny sabotsy amin'ny veriny eo Izay no mety kia.
satria efa nilamina ny raharaha ny vodiony zay atao hoe kofe mamatotra ny fidina efa hitantsika teo zany ny nanaterana azy amin'ny ray aman-dreny noho izany angambany tsisy tokony andrasana ntsony fa meo anay le raetsy ary raetsy amin'ny ahoana moa zany ana tsy maharaka maro ny bebe zany efa nitenenina teo nge fa hoe izay tsy mividy olona moa ianareo tsy mivarotra zanaka fa mba asehoy amin'izay le anay ary efa maika ny rehetra hitan'le zanaka ivavy dia miandry zany tsika ine tsy izy iny ka tsara n'izay zazavavy zany taizary to ny tsy hitako talohan'ny aozela tsy izy iny alefaso fa fantatra ifoana ny anay rehefa mitranga eo manotsoraka izy indray iny mbola tsy izy iny tsy izy voay ihany ny anay hainy raraka izy iny ka hoe tekabatsike esy ianao zany no mipetraka ry Angela io ny toeranao misy zavatra kely anontaniako amin'ny mama inona lesy ono tamin'le vehivavy naseho tamin'ny vodiondrina iny izy ary mama le vehivavy naseho voalohany iny izy amin'ny ahoany ataon'la inona nefany ohatra mahafinaritra anay iny ry mama fela ty ve olona adaly tena resiny ary mama tena babo aza manao zay manala baraka anay dia efa miteny zay tena ny atao-poko ny teneniko ry mama fa tena simbany tena tsara izy loza aza dia adaladala moa resaka matotra ve zany ny tena maro ny fitiavana io mahalasa dala mihitsy tena adalamo mihitsy angamba raha zay ny mahalaza azy tsy mety tsony efa vita vodiondronareo petra amin'iny tsy efa niteny taminao moa tamin'ny voalohany hoe eritrerety tsara izay tokony ho alaina vady eny fa zay vodiondroko moa nefa dia maninony sady zao koa ny teniniko an'lahy betsaka ny vehivavy tsara ka raha nao n'izany toetra zany lahy dia mandrak'izay lahy zany dia ohatr'izay foana tsy fantako loha izay any ariana any fa iny tena mandresy lahatra tanteraka iny tsy mety amin'izany tsy fantany lava e sa modily lafanina ny fiatraikan'izany amin'ny fiarahamonina indrindrindrindra amin'ny ray aman-dren'ny Angela mety ve zany mama tsy fantako zany sady tena tsy haiko hoe azonao ve sady tsapanao zany hoe jamba amin'ny fitiavan'izany za zao tena jamba amin'iny dia tsy mahafantatra afa-tsony izy ho any anaran'iny dia avy aiza izy zanak'iza za tsy hiteny eny ka na tsy hiteny ary ianao tsy maintsy fantatro iny satria babony tanteraka ataoko izay moyen rehetrarehetra lalako azy dia za aloha tsy hanonaiky an'izany dia efa teneniko aty am-boalohany ka nareo ny teo maimaika eo va zay efa niteny ihany hoe aleo loha andinika zao vao tena mifono fitiavako loha sy marina sendra ny zaza tsy matotra ty
tsy napoziko ro mama nataony nomena. Fa misy inona? Tonga dia niteneniny fotsiny hoe misaraka hono izay e. Dia fa nga misy zavatra tsy nentina ataondry e? Tsy fantatro hoe inona fa dia romodromotra be fotsiny izy tonga tany an-tranony. Izay niteneniny anao hoe misaraka hono izay. Nefa olona efa vita vodiondro ve dia isy an'izany tsy afabaraka be amin'izany ve za? Dia ahoana ozy ny ray aman-dreny? Mbola tsy fantany ny zanako. Dia ahoana ve sa? Inona ny teneniny taty aminao ty tatery mama? Eny e, tsy afeniko aky fa nresaresaka momba an'izay ihany izy tamin'ny maraina. Dia fa niteneniko be izy fa tsy mety mihitsy. Fa izy hono isaraka amindry. Dia tsy hitako izay azo atao. Fa inona ny tena antony? Dia anazy manokana aloka izay e. Anareo roa zao no tokony hifanadiady an'izay. Dia ahoana izany? Dia tsy hitako mihitsy ny tsy atao. Zara ho agina fotsiny. Tena miala tsiny akia. Efa teny lava be ny tenenako anazy na nanarako anazy ny amin'ny rehetrarehetra ihany koa efa fambaraka. Fa tsy mety mihitsy izy e. Ka izy koa nge tsy mety resaka amiko mihitsy ne. Atsoko amin'ny telefona ary izy dia misaony livre fotsiny fa tsy mety resaka mihitsy. Zany ve? Dia fasako mesazy tsy mamaly mihitsy. Tsy hitako koa ty sy atao. Fantatry ny ray aman-dreniko koa ngamba izany dia mbola asa koa ny toy. Ny azy dia izao foana ny teneniny hoe vodiondro ny tsy mamatotra izany. Dia tsy hitako mihitsy aky sy atao. Efa tena niteneniko be. Tena anatranatra izany teny izany efa nitezerako be mihitsy ary izy fa tsy niontsiny. Dia tsy hitako izay atao. Fa mivavaky akino amin'Andriamanitra fa hita eo ihany ny toyiny. Eny ary lolony dia ody ela fa tafahoana amindriana aky ry fanapirana mosa manjatiana. Tena zany fitadiavako renseignement momba andry zany Facebook, olo-pantatra, namana. Tafahoana aminao ihany aty e. Ataonao inona zany? Dia tafahoana amiko ianao zao dia ahoana? Ohatra mba te ifampiresadresaka aminao, fampitafatafa, te ho namanao. Te ho namako? Tsy azo kokoa zany. Ianao ne efa manana fiancé dia hoe ho namako ahoana? Tsy mety ne zany e. Fa ngamo ny fiancé manakana antsika tsy namana e. Tsika sy ianao ne afaka ampinamana na misy fiancé rany. Hafahafa be zany. Sady alako be mieritreritra azy. Kozinako ane Angela e. Dia mba namany kozinina ny Angela zany zaka. Ela rangahy zany nenay roa efa vita. Vita ahoana? Tapitra e, tsy miaraka tsony zay. Tsy miaraka tsony? Dia ahoana le vodiondriny? Sy efa meko andray aman-dreny nataoko solona efa nataoko fisaorana indray iny. Andriamanitro, tena marina ve zany? Tsy matotra ianao zany olona efa vita vodiondro zao ve dia hoe nisaraka? Fa inona loatra ny antony? Raha mba fantatrao marina mantsy ny antony. Tsy amin'ny miatsiny akory ianao dia 2 minitra aza.
tsy azoko. Azavao ary. Hitandry, misy fitenenana zay hoe ny lika tsy ambany tolana, fa zavy dia saromo ndry tanteraka mihitsy, tsy ambany fitiavana andry zay. Mba sako any ianao zany? Ka efa manery be ato anatiko le izy dia tsy maintsy ambarako e. Maty ny Angela amin'izany a. Olona masika be ne iny e. Asa miresaka n'izany Angela zany tsono aho efa vitany aminay, efa disika goaka. Fa ndry zao no tiako ho fantatra zay ao am-pondry. Ianao kosa tena manala baraka amin'ny fianakavianay raha zany. Aiza, fitiavana koa ve dia hanala baraka e? Ndao ary atao hoe hiarakitsika zany. Dia hanambady anay ianao. Dia indray androany ho atao vodiondritsika. Dia reny fianakaviana nanatrika any ianareo sy Angela reny ihany no hanatrika ny atsika. Dia tsy menatra ve ianao? Hoe ty le olona efa nangata-bady teto aminay dia tonga indray angataka olo-kafa. Tsy olana ký zany a. Tsy andrimo hoe fitiavana mandrisany zavatra rehetra. Tena hafa kely ianao ka. Hafa kely mihitsy ky rehefa tia. Menatra raha za. Na zara zao nge menatra e. Tsy inona zao mamenatra andry amin'izany. Za aloha tena tsy haiko hoe manosika be anay ve le fitiavana dia tsy ataoko misy enatra mihitsy zany e. Ahoana moa zany no tonga dia asainao hoe tia anay ianao, nefa le za le nampiseho kely tamin'ny fotoana tsisy firy segondra iny akory. Pasazy indray mandeha fotsiny. Nitselatra kely tamin'ny masonao. Dia sa ianao zany tena hoe tia anay ianao. Azonao tsara. Nga moa tsy fantanao hoe coup de foudre ozy ny vazaha, tsy ela baratra ozy tsika malagasy. Sady tsy tadidinao fa ianao ne servi sakafo tamin'ireny e. Mivezivezy teo alohanay teo foana. Raha ny satroko ary tamin'iny ny teneniko mihitsy hoe aoka ianao le mamahana anahy fa tsy izy. Andriamanitra, inona rety? Tena tsy sahany zany aka. Olo-kafa alaina raha ohatra hoe tsy hanambady ny Angela ianao fa manenjika be anahy ny eritreritro. Zao ary ny teneniko andry e. Rehefa tsy anaiko vadiko ndry dia hamono tena. Ary falifaly vao maraina indray izy zany a, fa misy inona? No tsy vitiny ihany ny rano natsakaina ry mama. Ny amin'inona zany? Tsy azoko. Na dia tsy teny azy ianao sady tsy nanome le renseignement dia azoko ihany e. Hitako ihany. N'inona? Tosy ry mama. Andriamanitro. Fa tena mitanterahanao mihitsy ve ny zavatra niteneninao? Eo tosy ny anarany. Monsieur Johnson ny anarany dadany dia Madame Sérafine amin'ny mamany. Dia maninona? Vavy matoa amin'zareo izy. Ary tena faly amin'ny laza aminao androany fa efa miaraka zahay. Lanitro, fa loza inona ty? Tsy loza zany fa fahasoavana ry mama. Tsy tiako zany lesy a. Eny e, na izy koa ary ny ohatranao zany ihany e. Saiko tsy nanaiko fa rehefa tatio ariana tapa-kevitra ihany. Dia mandry amin'izany ve sainareo roa? Ohatray, fitiavana mamy be zany ve tsy ampandry? Matahorana Andriamanitra lesy a. Zay fotsiny teniko. Hazavao aloha le hoe matahorana Andriamanitra ry mama. Fitiavana tsiraikitra ve dia atao aratsy fihavanana e? Sady zany hoe tsy nangalatra na hoe namono olona e? Tsy nangalatra elahy, fa ilangy efa vita fiancé. Dia
avy eo dia saratsarana fotsiny ny zanak'olona dia iza moa no amerariny an'lany izany tsisy ho faly amin'izany izay dia teneniko. Eny na tsisy faly amiko amin'izany ary mama milamina ny saiko a ny foko miadana amin'izany dia no aviko ny tsonjovoko amin'izany. Mba ianao ihany aloha miteny indray aman-dreny aza maika any amaly e. Tsy hoe maika any amaly anao fa tena mifankaty be ny izay roa e. Zany ngamba ny tena hoe fitiavana ao tsara fa tsy ohatran'le teo aloha tamin'ny Angela teriterena fotsiny a dia reny ny vokany. Manome toky anao fa tsy hivady amin'izany tsony a ty vao tena izy. Tenenao izay teneninao fa zaloha tsy d'accord amin'izany mihitsy. Faly mandray ase zay ry nomena hosoran'inona aloha e. Aza misahirana ohatr'izany ry dadany tosy a. Sao fandraisanareo mahafinaritra zao fotsiny dia fa ampy. Eny ara moa e, ny manetsa be raha teo mbola ho avoko. Zay mantso ako. Fa ohatrany efa hitako izany ianao a. Ohatrany sisy vina amiko fa ohatrany olona efa fantatra izany fa tsy haiko hoe taiza ngany ny eonatsika. Nefa ianao ohatry mifaovafao be amiko fa eny e, ny olona koa ny amin'izao be mitovy e. Na izany aza ohatrany tsisy vina amiko ianao tena marina e. Ohatrany efa nisy fotoana ny eonantsika zay. Taiza izany? Zany efa ohatrany tsy mbola tafahoana taminao mihitsy a. Aiza moa ianao no miasa? Ao amin'ny Jirama. Dia tany ve? Eny e, savy ela ho any zany fa ny olona tokoa mety betsaka no mitovy. Mandeha tsara ve ny asa aloha? Mandeha tsara mihitsy ka. Tena etreto aloha tena milamina sady mety tsara. Fa tsara asa sery nomena, ajao tsara ny asa. Eny ry dadany tosy a. Sa to dia atao hoe dada fotsiny ianao koa zany dia mihafahafa ery. Ohatra masadaikatra be ihany koa. Amin'ny voalohany io izay ihany. Fa inona ho ny tena olanao amin'ny Jirama ao mahatonga n'ity fatapatapahan-jiro ity e? Taraina amin'izay daholo ny olona fa le solika ampiasaina eto amintsika tsy ampy moa le fitaovana miasa ao koa efa somary antitra zay. Fa mba teneny ihany lehibe anareo fa mijaly anay amin'ity jiro tapatapaka lava ity sady manimba fitaovana e. Ka le izy ne le ohatr'izay zao tsy azonay atao e. Ny anay mantsy le milatsaka sur terrain reny ny asanay fa misy efa tompona andraikitra ny amin'izay. Zany a, ilamina amin'izay aloha zany zay. Ny amin'iny? Efa manana vilatila ampiasan'ny Jiramako. Dada kosa zany. Ho fatapahana ny iraisana fa tsy hoe ny aty asiana interrupteur manokana e. Dia hono ary nomena, firy nareo ny mpiray tam-po? Laha tokana zary dadan'ny tosy. Dia mbola ny daholo ny dada sy mamanao? Dadanay efa tsy antsony fa no mamako rery zao sisa ny miaraka amiko. Zany a, dia avaiza nareo zany? Avy any Ambobary any zay fa mila ravinahitra zay ny nena. Tafiditra Ambobary zany le zanakay re zany no iziko. Dadan'ny tosy kosa zany. Fatatrao moa ry nomena fa be dia be mihitsy ny fianakavianay tsy nanatrika amin'ny mariazintsika. Hitako ihany reny plasy bangabanga be reny. Sady tsy vitany hoe tsy nanatrika fa manao vavabe any amin'ny fianakaviana amin'ny mihitsy.
fovo fotsiny nen'ny alika fa ny sarety tsy maintsy tonga ny Antananarivo hoe. Nao zany tena matoko tena mihitsy a? Tsy matoko tena fa matoko ny fifankatiavantsika. Marina zany, misaotra anao. Lasa vadika ihany ianao ty marina, ohatran'ireny hoe manofo ireny a. Eny le izy nge mety aminao e, fa zavatra manahirana kely ny lohako fotsiny dia hoe rava tanteraka zany zao ny fifandraisako amin'ireny fianakaviana ireny, le kozinanay nento na ndray tapo amin'ny dadana zasy ny ankizy zany tsy mifandray tsony mihitsy. Ny resaka mandeha nge dia hoe nahodikoodiko ianao zany e, fa tsy hoe ianao no tsy tiany Angela. Heno fotsiny ihany zany, za miteny aminao fa rehefa milamina fifankatiavantsika sy ny tokantranontsika miravina ho azy eo zany dizadisa zany. Za eto vonina hiaro anao hatramin'ny farany. Zay mihitsy moa ny voadinao maliko. Tsy maly fotsiny zany fa mandrakizay mihitsy e. Fa tsy afeniko anao aloha fa tamin'le vodiondriny tena nitselatra kely ihany ny ambava foko tamin'le hoe ampandalovina tsirairay le kozinanay ireny. Aza hitako ale rangaty vadika eto ndray. Ao fa azoko. Ianao efa teneniko hoe tsy mivadika aminao zany aho a. Ko raha tianao mahita le kozinanay manjamanja ireny eo indray dia hoe lasa ny foko hoe makatsy makary. Ianao nefa nalasa ny foko, efa jambanao tanteraka dia tsy mahita olo-kafa zany tsony. Matoki ianao e, fato ny mampisaraka atsika izay tsika vao misaraka. Engane. Ono artosa fa kay ve le nomeny fa vita fotiondry tamin'ny Angela ty vadinao ty e? Iendry dada. Fa nahoana moa tsy nitenenareo dia melo? Teneniko dia melo ahoana moa dada fa ny olona rehetra ataoko efa mahafantatra an'izay aby. Ny olona rehetra mahafantatra fa za tsy mahafantatra e? Ka za sao nieritreritra hoe dada efa mahafantatrako. Raha fantatro ve zany dia anaiky an'izany ary zay nefa niteneniko an'lery tamin'iny hoe ohatrany efa hitako lery hitako lery mivaramena be ohatran'iny. Tena tsy misaina mihitsy ianao e, sady tsy menatr'olona kozinanao ihany dia ivadianao. Tsy azony dada kay le izy. Inona ny tsy azoko amin'izany e? Tsy hoe za ngery dada nanodikodina nomeny fa za ndray anka nomena ny tena ny sisika be tamiko. Ka na sisika sy efa tsy nanaiky ianao dia tsy zavatra tanteraka teo e. Andrasy aloha azavaiko any dada tamin'le vodiondrin'ny Angela mihitsy no nahitany anahy dia tiana dia nisisika izy, nisisika foana. Zay fa nandahana azy hoe tsy mety ho azy zany ao anatrehan'ny fianakaviana rehetra fa izy ny asista ihany dia nefa raha ny amo dia tiako izy e, tiako koa izy dia nanaiky ako. Tena menatra mihitsy e, menatr'olona sy tafiako lamba. Fa ngasany dada zao tokoa vao nahalala e. Raha tsy efa nanambady ianao fetahako ny tamaina, verina fa mivazivazy mantsy aho io. Sara ho any iny atao ohatrany tamin'ny nanaovany an'ny Angela koa e. Dada ve ao tsara e, tsy azonao mihitsy le izy. Ny anazy sy Angela nge efa tena vita efa hoe tapaka tanteraka ny relation zareo e. Tsy hoe nanitsakitsaka, tsy hoe mbola niaraka akory izy sy Angela no sisika taminazy fa azavaiko any dada foana zany. Fefa tapaka tanteraka ny zareo zay roa vao niaraka. Zara nga tsy mino an'izany sao dia mbefa niaraka talohan'izay ara nareo. Tena milaza marina aminao fa tsy zany mihitsy. Bandy akola ambohatra ery ve? Sady mampijaly amin'ny kozinanao dia ino ny arahanao? Izy kosa aloha dada tsy hoe nampijaly any Angela.
mba ny tsisy ilaina azy iny ajanono any raha ny amin'izay indray kosa aloha ry dada tena tsy haikeko a zay efa reny ny raha nahity reny efa vita voadiny aminay sady enao mihitsy koa ngena naiky teo anatrehandray aman-dreniny fa anomehana azy anomehana ho vadiny ka no entiny tsy fahalalana fa raha fantatro zany tsy nanaiky azy zany e antray kosa ry dada raha mbola tianao fotsiny no zanako dia ajanono e tsy kilalaonjaza nge ry dada zany hoe efa tonga eny amin'ny fanjakana sy eny an-trehan'ny fiangonana no hisaraka indray e fa nelylery tsy kilalaonjaza nataony tamin'ny anzela dada hafa mihitsy nge zany hoe tonga eny amin'ny fanjakana zany e fa reny mbola resaka fianakaviana fa ny fianakaviana zany tsisy dikany aminao teneno rangazy e tenenao fa zay tsy misaraka izany tsony ay salama tompoko inona ny lahy eny ary azafady raha ohatra ka manelingelina anareo fa tongavako fa ampandrianareo fa marary tosy tena manelingelina mihitsy le tia ny olona vao matory zaratry ny hoan'ny alika tao ary ala fa nataony lainina indray zanako tsy nataoko ininona zany izy dia miteny any lary le nomena fa raha maninna ny zanako iny dia vonoko ala ary eo ka aloha tsika mba hifananja kely a za tena mandray anao mbola hoe ray aman-dreniko iany anajalilahy elaso ny biby no mitovy le tia mampifototr'olona so dia mba efa tsy rariny kosany e inona ny tsy rariny amin'izany tsisy olona manao zao zavatra ataony lazao fa tsy ny alika mahampitandrina anao a ray aman-dreny dia mbola tsy mipetaka eny amin'ny vatam-bavanao ny totondroko a felano izy no saika azy tanana eto voalavo sasatry ny miainy ty teo faty sady efa manao ny sifanao mbola nitadiady aty antranon'olona ihany tena ohatry mifamingavinga loatra tsika mba mametraka anareo ray aman-dreny ihany a tsy rariny tsony tsisy manaja ny laza any koa le ty amin'io zavatra ataon'olay io a fa na zanona tsy zany mampandre anareo fotsiny hoe marary ny zanakareo satsy velona lahy izy averenao aty eny tsy ady amin'ny adala mba ray aman-dreny ihany ianao nefa zany ny ataonao raha hoany moa ianao misokatra ho anao mivaravarina fa raha tsy hoany kosa ianao anjaranao misisa za ndray le ty dia tsy miditra ny lavatra ny lahy zany a fa izao nefa raha maninna ny zanako a dia ifakahitsika raha manakamba lahy le ty dia tsaboa izy a ianao zany ry dadato anisan'le tsy tonga tamin'ny mariazy nesitosy tsy tany mihitsy fa tena hoana loatra re ka zao ngery ialana tsiny aloha fa enjakenjana ihany le izy nitereny vady aman-janako a mba tsy handeha satria mahamenatra be ony ka na zaha koa ary teo ampianonan'le izy ange nitsanga menatra ihany za mihitsy le nikabary tamin'iny fotoana iny mantsy le anareo sianzo lahy vetivety eo dia hoe tsy raikitra indray ony io ne ohatra ny zavatra rehetra ihany ry dadato rehefa tsy raikitra moa azo atao ahoana efa hitako hoe tany amin'ny tosy kokoa no nandreny foko ka tokony tsiditra amin'ilay vodiondra aloha raha ohatra ka tsy tena tapa-kevitrako eo nge le olana zany tsy tapa-kevitra tamin'ilay vodiondro mihitsy fa nitereny mama tamin'ireny fotoana reny hoe efa lehibe mba asio zafy kely amin'izay makasy makaroa zao dia le fafambaraka tamin'iny mihitsy nge tena mavesatra miely be nge ny feo zao amin'ny fianakavianao hoe nahodikody ny tosy ny vadin'ny Angela dia aiko voaka any amin'ny Facebook io resaka io
tena marina zary dada to efa tsy mirarahany zany tsony fa isan'andro san'andro dia zany foana ny feoriako. Elibely izy zao anivo fianakaviantsika dia io ary zao jerena sady miproblème manareo ianao sy ny rafozanao zany koa nge zao efa henokeny ankizy eo amin'izay zao ny tena olanako. Izy tena tsy manaiky ana hatramin'ny farany mihitsy. Tsy ianao mihitsy izy tena tsy misokatra amiko mihitsy ny fony e. Tsy dia tena hoe manome rariny anazy fa lojika ilay anazy matoa izy tezitra aminao ka natezitra ary ny izy ry dadatoa efa zay sy ny zanany zao mpivady tokony mba hilefitra ihany izy. Ray aman-dreny manana ny heviny fa ny tena tsy zakan'ny zareo mantsy le enatr'olona mahatonga azy miziriziry amin'ny heviny ohatr'izany. Ka na hisaraka ary ny izy izy tosy vao mahenatr'olona fandroany indray fantelony azy tsy mety tsony koa e. Raha le hoe hisaraka indray nareo aloha dia efa tsy izy tsony zany. Ka zay mampieritreritra hoe raha zany eo amin'ny plasin'ny dadany tosy manaiky ihany aloha. Tsy zakany loatra le fafambaraka mahatonga azy miziriziry amin'ny heviny ohatrany io. Ka raha tatoa ary aloha ny eo amin'ny plasiko dia inona mba tokony ho ataoko e? Mba mila fanampiana mantsy. Tsisy azo atao tsony fa dia miaritra n'izay atao hoe vavambahoaka ianao zaoko. Ianao efa namitra-pihavanana tany fa izy ny tsy mety. Tsy mandray mihitsy izy. Aro dia miaritra zany sisa ny azonao ataoko inona ary. Raha zany vonina hiaritra ihany koa le vadiko ny mampalahelo anay. Zao izy marary io tsy fantatra tsony hoe vokatra n'izany rehetrarehetra zany ve mamparary azy sa ahoana. Mety ho zay mihitsy. Vehivavy tsy na tsy mahataty zavatra mafimafy zany tsy mitovy amintsika lehilahy. Mahery zarisia dia mahazo toko. Tsy maintsy zay moako ahoana ary. Andeha hiasa. Andeha hiasa e. Ngana ny asa ary ty miditra amin'ny lotsony fa aza atao an'izany. Tsy maintsy atao e. Mahazo to ary. Salama daholo ve nareo aty? Salama tsara tokoka. Ary to ianao rery no ato fa nankaiza madama? Lasa nivoaka kely ihany izy mety efa hiverina ihany. Ay dia ahoana re zany e? Ho andrasana ve izy sa tonga dia tsikaisanao ny resaka eto? Ianao ihany ioko. Za aloha efety mahatapaka izay resaka hoentinao eto. Ay eny ary dia misaotra betsaka moa zany amin'ny fandraisany. Tsotra ny nahatongavako ry dadany tosy. Za ataoko fa fantatrao tsara angamba dadatoany nomena. Henoko ary hitako fa tsy milamina nareo mianaka ny amin'ilay resaka fifandraisana zany. Ary somary ataoko mafimafy kokoa ary ny ilazana azy dia hoe ohatran'ny sakaisy maso mihitsy nareo. Mbola mihoatra noho izany aza ka. Mikasika izay indrindra no nahatongavako amitsana ny fihavananareo. Raha ohatra anao dia zavatra fandresahany. Zany ve? Tena Imberymaina eo ianao raha izany resahanao anahy. Tena marina. Ka hitanao le fiainana mantsy tsy maintsy mitohy. Iny tonga amin'ilay fitenenantsika malagasy hoe raha miraraka tsy azo rofina tsony, raha fikazo nanitsana. Dia toy izay koa ny fihavananay e. Raha miraraka ohatr'izay dia tsy azo rofina tsony koa. Hitanao reny toe-javatra nitranga reny tokoa nge aloha raha ny tena marina mavesatra le hoe zanak'olona tarifa vita vodiondra nefa ningary fotsiny. Fantatro mihitsy ny enatrao sy ny fafambarakanao amin'izany. Zany eo amin'ny toeranao ny ekeko ihany. Raha ianao zany, ianao tsy ho za moa za tsy ho ianao mihitsy. Zany ve? Kanefa na izany ary mba jereo ihany no avin'ny ankizy. Le zanako jerena fa aza mijery le vinantolahy raha ohatra ka tena hoe tsy zakanao no nataony. Fa mba hitanao koa ve ny enatr'olona mahazo analo? Mafy ane ny resaka henoko any rehetrarehetra any.
raha ny tena marina tsika ray aman-dreny modely ho an'ny ankizy amin'ny lafim-piainana rehetra. Tiako tenenina amin'izay dia izao, ianao raha vao tsy mamela heloka dia mifindra any amin'ireo ankizy taranakitsika ireo zany tsy fahaizana mamela heloka izany. Fa tena hitondra moralina be ohatr'izay ve ny hatongavanao aloha? Tsy ianao mihitsy ny hampianatra an'izany. Fantako izay tokony ataoko. Sao dia hanenenana izany ry dadany tosa. Tsy hanenina amin'izany ary raha misy aza ny vokany dia izay ihany no mizaka azy fa tsy ianao akory. Ka ny vokany ange mety zavatra tsy ho zaky. Tsy ahoako misy ho fotsiny izay. Mafy, tena mafy nataon'ilay bandy iny aty aminay aty fa dia efa zao raha ny fianakaviana aza tsy miditra trano intsony. Dia mba moramora ve zany aminao? Ity no zavatra mba mpahafantariko anao sady teneniko farany. Ny toe-javatra ohatr'izao ao anatin'ny fotoana fohy ihany. Ny olona nge natao hoe manana ny teneniny ary tsy teny an'izany mandrakizay ny olona. Ao anatin'ny fotoana vohifetra ihany io no ohatry ny wawawa be ny fianakaviana fa rehefa avy eo mangina ihany io. Efa ela ihany izay nahavitany raharany zareo roa izay fa hatramin'izao aloha mbola tsy mangina ny olona ary tsy angina mandrakizay mihitsy. Tsy marina izany. Tsy maintsy mangina foana ny olona. Misy fetrany nge zavatra rehetra. Tsy mety amin'ny toe-tsaintsika malagasy mihitsy zao zava-miseho izao na ataonao ahoana dia tsy anaiky an'izany mihitsy. Zany ve? Saingy efa izay moa ny safidin'ilay zanako fa raha izaho aloha dia tsy manaiky an'izany. Dia tsisy azo atao zany? Mazava ho azy. Zay zany. Mba tinitiny ihany aloha fa arak'ilay hoe ny alina nge mitondra fisainany. Androany ianao mety tsy tapa-kevitra. Dia raha izay alina ny diavina izay fa maromaro any mbola tsy niova hevitra aloha hatreto. Raha ohatra hoe tapitra ny resaka ao dia afaka mandeko ianao Zay mama fa tena sahirana. Nareo koa zany sahiran-davaka. Tena tsisy vola mihitsy zay hatramin'ny alako tamin'ny asa iny. Vadiko koa moa ty lasa marary lava ty. Fa ahoana? Lasa misy areti-po izy ro mama. Voaingana ny nareo no meko vary sy menaka dia lany sady ve? Vary sy menaka kely reny koa very mama dia avita ela. Tsy ampy no hoanina 3 andro korany reny. Le vadiko amin'io leo sosety maraina, sosety atoandro, sosety hariva. Atao nariko zay no misy eo dia zay no hoaninako. Ka iva tsy midina tsony avoaka amin'ny fotsiny izay ampidirina. Dia tsy hitako izany izay hanaovana anareo. Aza mba atao an'io moro mama. Faty tsy hinan-kaninao ny izay Eny fa malasa eritreritra ihany letsy ny fiainanareo mivady reto Tena marina Fa ahoana? Ohatrany hoe mikoroso fahana foana. Trano tsy mandeha amin'izay lohan'ny ntsony Ka na izay ary nandinika an'izany mihitsy hoe tena tadopotika ilay fiainanay Jereo nge roa taona mivadiana izay nareo tsy mbola nahazo zaza hatramin'izao. Elahy ty voaloaka amin'ny asa ny vady lala izay la hoe marary lava. Tsy hitako Zao lesy ny mahatonga an'io fiainana tsisy tsodrano ny fiainanareo. Fa tsodrano ahoana? Tsodrano amin'ny ray aman-dreniko. Jereo ela mifanolona foana amin'ny rafozany lahy ty. Fa na mama koa ary ve zany tsy mitsodrano anay ihany hatramin'izao Ho anana ilay izy tsy dia olana fa ny ary amin'ny andaniny izy efa io misiriziry amin'ny heviny io. Dia izay mahatonga ny fiainanareo ohatr'izao. Mandeha ila tsisy tsodrano. Dia inona ary zany ny tokony ho ataoko ozy mamy? Dia maninona raha ohatra ka mifona amin'izareo?
mifona any mifona any izay mihitsy makatsodrano amin'zareo mama raha zareo reo aloha tsy ame tsodrano anay za novinanovigne ohatry ny alika eo any anaovany any tsy maninona izay anaovany an'lahy fandana fotsiny aloha makano dia mifona mibabababa mihitsy nareo roa tena aleo miaraka amin'ny mama angamba zay vao any ka faya mama tsy maninona ary amboaritsika ny fotoana dia lao makany izay ny tena mety indrindra sotra betsaka mama mandrosanao madama miala tsy indrindra fa manakotaba andro tapitapoka tsy maninona ka elaela izy zany zany hoe saika ela resaka aminao re zay zay izy zay sy ny zanaka atsika fa ngao zareo ao ambadika ao izy aonare zany nanapandrosoloha dia hita eo ary sotra tompoko dada mifozy zay tia ianao ry tosy fa nataon'ilay io inona ianao to tena taolana ny fonoditra sisy nanao ny tsy mety zay dia mibabika eto anatrehanao ary ny lahy mba inona ny teny lamy zany dia mba sany teneniny zany mifony zay ry dada indrindra moa za le nanao vavavava sy nanao fihetsika tsy mety teo anatrehanao reny mangata-pamelany zay ry dada raha iso re mifonany zareo tsy mety mihitsy ny tsy ainany dia mba tsofy rano tokantranony eny ary noho ny aminao amin'ny maray aman-dreny anao dia manaika misaotra betsaka ary dada raisoko ny fifonanareo tena misaotra betsaka dia le tsodrano mihitsy nge no angatanandro zareo fa zay no tonga avany eto tsodrano ahoana moa zany ny tokantranony zareo ohatrany hoe mba mitsodrano ny tokantrano zareo zany ianao mba manaiky ny fikambanana izy roa raha ny fahadezerako aloha raha nareo mahita reny fa tsy haiko ny latsaha fanay masina angamba ny andro any dia mitsodrano anareo roa amin'ny foko manontolo misaotra betsaka ary dada eto zany vao tena nomeny tsodrano fataon'ny ray aman-dreny amin'ny ankizy mirary tokantrano sambatra ho anareo dia ho arandraza laso arandraza vavy dia ho irin'olona fa tsy haniry olona makasitraka ary dada tena mifonao ve zany tena mifoko zany ampandeferiko ny ambopo tena misaotra betsaka ary dada fa efa ela ny andrasako azany tamin'ny vavanao androany vao tanteraka dia mba hiarina amin'izay ny fiainanay zany aloha efa mihana kely tsika sinao ry dada ahoary faleria zay aho vao namihana ny lahy mbola elahy ihany ve zay no mahazatra fa tsy olana zany tsy mirindra tantara no lalaovin'ny Tahiry, Solofo, Edy, Saondra, Eva ary Simonety.